tonga soa eto amin'ny flash info. Ny voalohany ho resahantsika dia mikasika ny fizahan-tany. Hatramin'ny sokafany sisy tany tamin'ny 9 novambra lasa teo dia miisa olon-telo amin'ny 700 ireo mpizahatany tonga nitsidika ny Madagasikara. Ny vaovao manaraka ho resahantsika dia efa misokatra amin'ny frontière à Madagascar. Aiza-ndray reny ho ale aloha iantso an'ilay bandy kely igny antanina anazy hoe aiza-ndray ny toerana afaka ale. Aiza ho aiza nomby raha misy mitodi-kena le ty eo amin'ny lohany ve sa eo amin'ny kibony nefa ohatran'ny tsy any tena tsy haiko mihitsy ka tena tsy haiko. Ary izy koa ry samy antso ana amin'ny andro atoandro be izany le aikalana aby sy ty Oui, bonjour Tiaria. dia ahoana ry kialana aby sa? Non, tsy kialana aby sy Tfapona. Ive ponina ty lazaiko fa kialana ary mitovy be mihitsy nareo ahita mihitsy hoe kambana fa lasa izy. Kialana aby sy mbola laza avokana andeha nargeur direct le zany miantso anao. Mampalahelo koa kialana aby zany ampanarianareo zordira foana ka. Dia inona ny vaovao any hitako amin'ny vaovao ato fa hoe misokatra ny frontière dago dia izay ny antony atsoko alantaniko hoe aizaka ny toerana afaka ale amizao mba tia hanao vacances kely any amantsy. Ary aiza misarona eo moka eo atsindriko ka ohatrohatry ny voyage ohatrany ahoana raha ny tena tadiavana ity ry ponina. Oui, le manao aventure aby ireny mihitsy ny tena amilay ireny tena mety amiko ireny sady mba manao sport koa e ny summer body ako efa manomboka lasa efa mipetrapetraka loatra ny aty efa mangatsika mila fanana kely sady mba mila aventure ohatra le Indiana Jones reny mba mihetsiketika kely. Le aventure be mandeha randonnée mandeha ambony matory anaty tente ohatry ireny ve tena tadiavindry? Oui, oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Zay mihitsy ny tena tadiaviko satria oui mba aventure kely reny. Azoko an-tsaina le tindre atao any amin'le massif de Namorika zay koa mitovitovy amin'izay. Da zao ny atoroko andry le izy Iresaka indray tsika momba ny parc national de Namorika. Azo antsoina ihany koa izy hoe massif de Namorika na koa tsingy de Namorika. Tsy any be maraha irery no misy tsingy fa maro ny tsingy eto Madagasikara dia anisan'izany ny any Namorika. Ity toerana ity dia hitany amin'ny avaratra andrefa Madagasikara ao amin'ny région Boiny ao raika amby 20 kilometatra atsimo andrefa ny tanàna Mahajanga misy azy. Toy ianao ka teo any ka miala eto Antananarivo dia mandray an'iny RN4 iny ihany dia avy eo rehefa tonga ao Mahajanga ianao mandray sambo eo amin'ny port dia miampita ny be de Bombetoka dia avy eo tonga any Katsepy. Dia rehefa tonga Katsepy indray ianao dia mandray an'iny RNT 19 iny mandrapatonga any amin'ny Soalala. Misy fomba maro azo atongavantsika any na ianao mandeha taxi brosy miala ao Katsepy dia io taxi brosy io misy foana isan'andro raha ohatra ka mitady ianao dia na koa ianao mandray sambo avy eo Mahajanga to dia direct any Soalala dia adiny 420 eo ny traversé anao arakaraka ny atanjaky ny sambo izay hofainao zany. Dia raha ohatra ka hoe bebe vola ianao dia afaka ihany koa manova jet privé ianao dia miala vao Mahajanga mandrapatonga ny Soalala. Tamin'ny voalohan'ny volana Jona 2017 no natao réserve naturelle ity valan-javaboary ity ary tamin'ny 7 aogositra 2024 no navadika parc national ary nanomboka tamin'izany dia ny Angapo no nitatana anazy.
tena mampiavaka an'ity toerana ity koa dia izy manana forêt dense sèche. Dia araka ny malazaiko tamin'ny voalohany teo dia misy tsinga izay tena ohatrin'ny any amin'ny reny Jurassic Park reny ianao rehefa makany. Misy grotte be ihany koa any dia ahitana alana rafia smongue. Raha tia manga zany ianao dia makanesa fa ho vokovoko manga ianao. Dia ahitana karazana rivière sy cours d'eau dia savanne be ohatrin'ilay any Afrika reny. Dia rehefa tonga any ianao dia aza adino ny maillot fakantsara fa ilomano be eo amin'ny piscine naturelle tsika. Betsaka ny biby tsy tafatsy ato amin'ity toerana ity toy ireto mammifère ireto. Ahitana karazana lémurien maro na diurne na nocturne, karazam-borona, reptile ary tsy latsa-danja amin'izany ny zava-maniry maro karazana. Misy karazany telo ny circuit principal azo atao anatin'io valan-javaboary io. Circuit voalohany dia ny circuit mandeha somary enjakenjana izy io satria mandeha mijery an'ireny karazana rivière sy cours d'eau reny dia 420 km ny halavany dia adiny tena anaovana anazy. Faharoa misy ny antsoina hoe Ambovonomby. Izy io indray dia mijery tsinga sy ireo karazana grotte misy amin'io valan-javaboary io. Dia ny halavany dia 520 km dia adiny telo koa ny anaovana anazy. Ary ny farany dia ny antsoina hoe Antsifotra. Ny atao amin'ity circuit ity dia mijery ireo karazana grotte izay mipetrahan'olona fahiny tao amin'io valan-javaboary io. Dia ny halavany dia 12 km dia atao adiny telo. Dia azonao atao koa ny manao an'ilay hoe survol du tsinga, izany hoe makafy ao ianao dia mitazana an'ilay tsinga avy aty ambony zany. Dia ny volana mai hatramin'ny volana novambra no fotoana tena tsara andehanana any amin'io toerana io. Ao anelanelany 7 andro ihany ianao no tsara mijanona ao, fa raha mihoatra an'izay mety ho leo be no lasa tary zao ianao raha mijanona elaela ao. Dia zavatra tsy tokony adinitsika koa rehefa mandalo ao dia ny matériel de camping, izany hoe ny sac de couchage, ny ondana kely sy izay mampaconfort anao rehetrarehetra anatin'ilay tente, dia ny anti-moustique satria tena toerana be moka be, chaussure fanaovana randonnée dia ilay tehana kely koa anaovana randonnée. Dia ho anareo izay tia côtelette sy ribs dia izay tia mitsakotsako voanjo rehetrarehetra dia tadidio fa fady amin'io toerana io reny sakafo reny, izany hoe fady kisoa sy fady voanjo. Ary ny tsara ho fantatsika nefa maro amintsika tsy mahalala azy dia efa maro ny reportage sy ny documentaire izay efa nitoronena tato amin'ity toerana ity. Dia isan'izany ary malaza indrindra tamin'izany dia ilay hoe le labyrinthe de la Mourque. Ka mety amindriva iny toerana iny ponasa tsy mety Tena mety amiko mihitsy hibany kely fa dia zay zany fa dia on se voit là-bas. Ok ary aty adago ary faneny. Allez, ciao. Bisous. Dia toy izay sy toy izay momba ny vidéo iny raha ohatra ka nakafizinareo dia azo misalasala mihitsy manisy réaction mametraka commentaire kely ary mipartage azy. Dia eto koa dia manararaotra misaotra antsika rehetrarehetra satria feno 7 arivo maheninareo no manaraka amin'ny page dia tena faly raha tsapanareo moa ny atao anaty boky ato manao kilalaka be mihitsy. Fa izany hoe saotra dia misaotra ihany koa Andikialan'Ampsa nanaika nandray anjara tao anatin'ity vidéo ity dia bisous be dia afatra farany ho antsika rehetrarehetra izay manaraka amin'ny page aza tianao ny mandeha voyage.